Ny andraikitry ny ray aman-dreny mampita fanelo, manasanao anjoy an'izany hatramin'ny farany. Atolotra antsika ny fiarabana omba pirarintso, miarabanao sy ny ankonanao, miarabantsika rehetra tsy maty fo manaina, samy resy lahatra tsika fa ny famindram-pony Jehova no tsy nalandritra antsika vao isa-maraina izany. Ampifaliana tokoa no iarako aminao indray, miara-mitafa aminao, miara-mandinika ny ten'Andriamanitra indray amin'ity androany ity, miarabanao naiza misy anao, ary na dia androany ary ianao vao sambany miaraka eto ankehitriny, dia ny fiatanan'ny Tompo ho aminao hatrany hatrany. Iaraka hivavaka isika mialohan'ny andinitsika an'izao tindinika izao. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotranao izay no fitantananao anay tamin'ny alina mangina iny, nanomezanao ny tsirairay avy ny torimaso mamy sy ny hery, ary nofoazonao amin'izao maraina izao. Tsy herinay izy ireny natanjakay fa no ny fitiavana sy ny fitantananao. Mamela tombo ny elokay, amindrafo aminay mandrakariva, satria mpanompo tsy mahasoa ihany izahay. Ary raha andinika ny teninao izahay, dia arotsay ety amponinay ny fanena masina, mba hanazava anay izay tianao ambara aminay. Naran'i Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Ny mpanao salamo dia nilaza zao teny izao izy amin'ny salamo fa dia mifapolo amin'ny zato andiny faefatra. Hoy izy hoe, ny taranaka rehetra samy idera ny asanao amin'izay mandimby azy, sy anambara ny asanao lehibe. Tia ny mpanao salamo resahana dia izao. Manana ny fomba fahana mampahafantatra an'Andriamanitra ny amin'ny zanatsika sy ny fitiavany ny tsirairay avy. Natao hifampiresaka momba an'Andriamanitra sy ny asa mahagaga nataony, sy ny fampianarana ny fianakaviana tsirairay, mba ampitana ny fahalalana ara-baiboly amin'ny taranaka manaraka. Raha mbola maritra ny alohan-tany, dia mbola misy taranaka manaraka, dia tsy tokony hifampita ny fahalalana mikasika an'Andriamanitra. Ary izay indrindra no lohahevitra lazain'ilay andinina tao tadidiny ao amin'ny Exodosy 12, ka ny andininy 9:20 ka hatramin'ny 7:20, manao hoe, ary raha anontany anareo ny zanakareo hoe inona no antony izao fanimpona ataonareo izao, dia ho lazainareo hoe izao ny famonoana ny Pasika ny Jehova izay nandalo ny tranon'ny zanak'Israely tany Egipta, raha namely Egiptianina izy, fa namonjy ny tao an-tranontsika, dia niondrika ny olona ka nivavaka. Anjaran'ny ray aman-dreny no mampianatra voalohany ny ankohonany. Ny ray aman-dreny zany dia manana adidy, manana andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra mba hitantara ny zavatra nitranga, tsy hoe tantara fotsiny fiatantara, fa asehony mihitsy ilay fanandramana izay ny eny amin'ny manokana, toy ny hoe tena niaina tao anatin'izany izy. Mandritra n'ilay fankalazahana, dia mandray ny toeran'ireo razam-beny izy, velomina sy iainana indray ny tantara. Mety laza mihitsy ny ray mpianakaviana, nandreny mpianakaviana manao hoe tany Egipta zahay. Tany Egipta izay dia hitanay ny faharesen'ireo Andriamanitra Egiptiana sy ny loza tany Egipta, sy ny nanafahana Andriamanitra anay. Ary marina ny izany, satria izao sy anao avy any Egipta inge no navoaka an'Andriamanitra ao amin'izao toerana misy antsika izao. Avy any Egipta isika no nitao amin'Andriamanitra ho eo aminy, ka lasa zanalahy sy zanavavy. Egipta mantsy anehoana ilay toerany lasa izay nahitana ny faratsiana, fanandevozan'ny fahotana maro samihafa. Ary hitantsika fa Andriamanitra mihitsy ny tana maherin'Andriamanitra no nisitona anao avy any amin'izany toerana izany. Ka izay ilay tantarainy. Zao no voalazan'ny Deutéronomie 9:9. Hoy izy hoe, Deutéronomie 9:9 ka ny 9:9 sy 9 manao hoe, ary aoka amponao izao teny andediko anao izao anio, dia ampianaro tsara ny zanakao zany, ary resao, na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha eny an-dalana, na mandry, na mifo, ary fehezo famantarana amin'ny tananao ireny, aoka ho fefy ampahatsiarovana eo ambonin'ny handronao, ary soraty eo amin'ny tolam-baravarana ny tranonao sy eo amin'ny vavahadinao.
tsy misy fotoana zany tsy ilazana ilay tantara, tsy misy fotoana tsy ampafantarana ny taranaka ny fitiavan'Andriamanitra ny tsirairay avy. De zao no voalaza amin'ny Exodosy 7:10. Exodosy 7:10 ka ny 2:20 sy manaraka manao hoe: ary raha antany anareo ny zanakareo amin'ny andro zay ho avy, ka anao inona ny antony zao, dia ho lazainareo hoe tanana mahery no nitondrany Jehovah antsika nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny tranona andevozana. Lazainao tanana mahery no namoahana antsika niala avy tany amin'ny tany Egypta. Ry mpiara midinika namana, tsara ny milaza amintsika fa mbola tao Egypta ny zanak'Israely raha nasaina nankalaza sahady ny fanafahana azy reto amin'ny fanandevozana Egyptiana. Nankalazaina tamin'ny fomba fanehoam-pinoana izany. Mbola tsy nivoaka akory dia efa nankalazaina Andriamanitra, mino sahady ny fitantanan'Andriamanitra, zay le hoe finoana an'Andriamanitra. Ary fahafantatsika tsara zatra nitranga fa rehefa nolazaina fandaminana rera dia zao ny zatra nitranga eo amin'ny andininy 2:20 ka ny andininy 7 tapany farany, dia niondrika ny olona ka nivavaka. Ary dia nandeha ny zanak'Israely ka nanao izany araka izay nandininy Jehovah ny Mosesy sy Arona no nataony. Ny vahoakan'Andriamanitra dia vahoaka manaraka fandaminana, tsy araka ny sitrapon'ny tenany fa araka ny sitrapon'Andriamanitra ilay tompo sy mpamonjy azy. Fandaminana ekena, narahina antsakany sy andavany ny toromarika momba ny Paska, narahana antsakany sy andavany izany. Ary hitantsika tsara ny toejahatra nitranga fa niditra amintsihitra Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana, tanana mahery sy sandrina indritra no nitondrany Jehovah antsika nivoaka. Raha nitaraina reo razantsika tamin'izany fotoana izany dia niaino ny feontsika Andriamanitra, nijery ny alahelo-tsika izy, nijery ny asantsika, nijery ny fahoriantsika, ka indro Jehovah naninditra ny tanany ilay sandro mahery namoaka antsika avy tany amin'ny tany Egypta. Dia voalaza fa dia nitondra antsika niditra eto amin'ny tany ity izy, ka nanome antsika ity tany ity dia tany tondra-dronono sy tantely. Tiako mba iainanao zany faharisian-dahatra izany. Ka rehefa mamerina mitantara ny tantaran'ny Paska amin'ny zanany ray aman-dreny dia matsiaro mandrakariva, tsy hanadino noviana izay nataon'Andriamanitra ho azy sy ny vahoakany. Mampita fanilo. Anjarako, anjaranao, anjaran'ny ray aman-dreny, anjaran'ny mpanabe ny mampita izany fitiavan'Andriamanitra sy ny fahatsaran'Andriamanitra izany amin'ny taranaka rehetra. Andao atomboka ny fitantarana, andeha aho, andeha ianao, ilaza ny mpiara-belona, ilaza ny namana, ilaza ny mpiara-miasa izany fitiavana, izany fitantanan'Andriamanitra izany. Tombany eo ombantsika rehetra io mpanatanterahana izany andraikitra goavana izany. Amen. Ivavaka tsika ry. Andriamanitra rainay be fitiavana, nampafantarinao anay androany fa andraikitry ny ray aman-dreny ny mampita ny fahalalana anao Andriamanitra tsara, le Andriamanitra mpamonjy anay amin'ireo taranaka mifandimby. Ampio zahay mba tsisy fotoana zay hitsanonana tsy ilazana zany. Ampio zahay Andriamanitra mba anaiky ny fandaminana zay apetraka ao aminay. Ka ireny tantara lasa ireny dia toy ny fanandramana vaovao isan'andro aminay, ka hatsapanay fa sandry mahery sy tanana indritra no namonjeny Jehovah anay nivoaka avy tao amin'ny fanandevozan'ny fahotana ny Egypte ny andro moderna ankehitriny. Dia petraka be tananao ny fiainanay, naran'i Jesosy. Amen.